raha tantarantsika eto zava-bita dia tsy ho vita eto izy satria be da be dia fitoana zany betsaka zavana vita ary na ny olona mahita hatramin'izay tandaty talata maty dia vita. Raha ilaza fotsiny fotodrafitrasa samihafa, misy fanonganana ny lycée, misy fanavoazana andreo CEG, misy fanavoazana andreo EPP, ny fanavoazana ny tsena, fampidirana rano fisotro madio, borne fontaine, ny lavabo public, ny lalana moa dia tsy tenenina intsony ny lalana sy lalakely satria zay dia nisany nahazo tamin'ireo lalana izay niarahany asa tamin'ny AFD sy tamin'ny JDPA zany dia mbola ho avy koa ary manaraka zany lalana zany. Fanamboarana ny tsena dia efa nanao koa zahay. Ny fanamboarana ny lalana samihafa ankoatra ny amin'ny AFD reny dia namita lalana koa ny commune amin'ny anaran'ny commune manokana zany zavatra zany fokotany maromaro navitana izany ezaka izany. Eo amin'ny resaka fanampiana ny tantsaha dia nisy zany ny famezana masom-boly samihafa mameam-poana, misy koa namezana ireo atao hoe zezika amin'ireo tantsaha rehetra eo fanampiana azy mba azo vola tsy zanany any amin'ny banque raha ohatra ka zay fanaondrareo taloha. Dia misy koa zany ny resaka ezaka amin'ny hoe fanaovana sadabasadaboka tsy tapaka mihitsy zany isan-taona nataonay teto. Ireo amin'ny lafiny sport koa dia nanampy be be zahay ireo tanora amin'ny resaka sport zany nisy foana fifanana samihafa sogadina zany resaka sport ty talata maty ty zany zay zao anisany ezaka be ny fanataon'ny commune hatramin'izay tamin'izay. Manaraka zay dia ny resaka hoe inona viny ny tena metrahana laram-pamerana zany dia miompona sosialim-bahoaka ka anaty sosialim-bahoaka zany fampianarana ny tena tsodovinay manokana amin'io miangavy zay ny totona mpanjakana indrindra ministera fampianarana hiary asa akaiky aminay mba tena anana fotodrafitrasa ara-dalàna reo mpianatra ireo hiaina ao anaty pilaminany zareo ilaina hiaina ary hianatra anatina hoe toerana zay mahatehoty dia jerena manokana reo mpampianatra jerena manokana reo atao hoe trano fampianarana zay hita fa efa misy fahasimbana be zay zany zavana atao. Ary cantine scolaire zany dia nisany ataonay laram-pamena koa zay azahoany reo ankizy reo mba mahazo cantine scolaire na farafaratsy indray na indroa intelo isan-kerinandro zany zay koa zany no atao laram-pamena. Eo amin'ny rafiny ara-pahasalamana dia anisany koa zay le sosialim-bahoaka dia efa misy CSB2 fa zay zany mietrehitra anangana CSB anankiray efa misy ny toerana azafanay manao an'izay zavatra zany mba hifampizarana koa zany izy hoe tsy dia mamonjy ty etapina talata-maty sy ny vahoaka avany andefanany satria mba tonga dia manatona ao vahoaka koa zany etretanaovana azy no manisaka tanora dia fanangananay lay complexe sportif goavana zay siny reo taranjatra rehetra zay fangatan'ny olona ary efa nisy ny maketiny za zavatra zany efa nisy ny mpiaramiantokanay vonona hifanampy aminay arbino fa mifanjakana koa dia tsy jeny fotsiny anay amin'ny fanatanterahana izany. Fanamboarana koa zany ny lalana sy ny lalakely anisan'ny masianay satria mbola betsaka ihany koa ny lalana kely na dia betsaka ary vita betsaka ihany koa tsy vita. Dia eo koa ny lafiny fampidirana rano fisotro madio efa maro borne fontaine nefa kasaina apelaketo fa eto zay dia manao antsoavo amin'ny tompona andraikitry ny jirama mba hijery manokana an'ilay satria sasany dia ny tuyau zany efa mipetraka fa ny rano mbola sy tonga ka matoa efa lalakely nametraka tuyau zany ny jirama tokony tanterahany reny toy zany koa ny jiro koa zany dia lafa fahazavana zany dia miangavy zay indrindra amin'ireny toerana zay misy hoe point chaud reny hita fa tena couloir de la mort izy fitenenan'zareo misy maromaro amin'izany ety talata-maty ety misy koa toerana zay tena tsisy jiro io sady tsisy rano tsoko madio reny zany ezaka tsy maintsy ataonay mba sinony hoe ampivoarana ny sosialim-bahoaka. Ny tantsaha moa zany dia ezaka zay hitady anao centrale d'achat satria zay fangatahanareo mba hoe centrena amin'ny zavatra anankiray ny volin'izy ireo ny vokatr'izy ireo mba ahafahana vatrany zany ara-dalàna tsy ampitebiteby zany zareo anatin'izay zavatra zany. Zay atao hoe anisan'ny vina sy laram-pamena ny anay zany misy ny vina zay hoe izahay mietreritra azy fa misy koa hoe vina avy any amin'ny vahoaka zay nandritry ny propagande zany dia nomeny vahoaka anay reny ka izahay tsy voatery hiteny eo eny eo hoe vitanay satria zay le olana fa mbola hodinihana satria tsy miankina be ny tanàna rery navitana sady zavatra zany fa mbola mety misy sakana samihafa indrindrina fiaraha-miasa amin'ny toeram-panjakana ka dia zahay rehefa tonga eo fitondrana dia miantso ny toeram-panjakana hiary asa zay vonona hiary asa fa tsy sanatry zany no ariana fa titria miendrika ampiana ihany koa fitondram-panjakana ka na zay ary nanotsaka tamin'ny anaranay hoe ny antsika dia aminay tokony ilainy zany fiaraha-miasa zany satria ny tombotsoan'ny vahoaka manentana manokana ny vahoaka talata-maty efa nahita nytraikefa vitabe teo docteur Raty fitotaona raha filazan'ny reo mpanolo-tsaina niaraka niasa taminay tamin'ny taloha dia nilaza fa tsy nisy mbola nisy
be ny tanàna nanao mandanakoro zany teto Talatamaty de mietrehitra fo izany zany efa dia anomen'Andriamanitra mandanakoro satria fito taona valo taona amin'ity zany nona be ny tanàna toy zany hoe efa tsy nisy tsony zany zay le hoe tsy navita mandat na koa hoe mandat tokana ihany ary mbola mendrika omena mandat anankiray zay mpitondra teo satria zay nefa mahita ny aty vilany rehetrarehetra ary efa tsy hiaotra tsony zay amin'ny fitantanan'ny commune ampandrosoan'ny commune faran'izay aingana fa raha olona vao hianatra asa indray ny veriny eo na koa hoe andray ny toerana io de minona mararina fa ny mandat manaraka io zany de fianaraka asa be da be ary tsy misy ny fampandrosoana mety azo tsapahitanana aingana fa izay zany ambita ny zavarehefa nyvitainay anatsara ny zavaray nataonay koa za hoe andeha avoazana ny tompo-panakena zay nataontsika fidio ny lista ny antsika ary de fidy marobe tsika mba azahoantsika mpanolo-tsaina marobe anatinao fito de mba mahazo dimy tsika na enina mba ahafahana miaina ara-dalàna ao anaty zany commune zany